fitsakana antsika sokafy ny baibolinao Deutéronomie toko fairaika amby folo ny andiny faina amby roapolo fafito amby roapolo ary favalo amby roapolo Deutéronomie toko fairaika amby folo teo zao ny voasoratra manomboka amin'ny andininy fahenina amby roapolo indro izao mametraka fitahina sy ozona eo anoloanareo anio fitahina raha hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo zay andidiko anareo anio ary ozona kosa raha tsy hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo fa ivily iala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba alehy anareo ka anaraka andriamanikafa zay tsy fantatrareo mbola veriko vakina ihany le teny Deutéronomie toko fairaika amby folo andiny faina amby roapolo fafito amby roapolo ary favalo amby roapolo toy zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy indro izao mametraka fitahina sy ozona eo anoloanareo anio ny tompoandriamanitra no miteny eto fitahina raha hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo zay andidiko anareo anio ary ozona kosa raha tsy hoenonareo ny didiny Jehovah Andriamanitrareo fa ivily iala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba alehy anareo ka anaraka andriamanikafa zay tsy fantatrareo say maka toerana tompoko mbola iresaka sy hitondra fahanazavana aminareo ihany aho mikasika ny amin'ny ozona amin'ity androany maraina ity ny tanjoko dia izao mba azava aminareo tsara ny momba n'izany atao hoe ozona izany fa tsy hoe anjavozavo na ho maizimaizina faharoa mba hatokanareo ihany koa hafantatra tsara fa tena azo resena tena azo voanana ny ozona zay efa nitatao na hoe efa nitambesatra teo amintsika zanak'olombelona indraindray mantsy a misy karazany olona ohatra ny mieritreritra hoe tomafy be ihany le ozona tomafy be ihany manala azy ohatra ny sarotra ihany manilika azy tsy etompoko fa mora resena mora foanana ny ozona sy ny olana netiny teo amintsika mitatsoka koa dia zao mba hatokanareo rehetrarehetra toka eto angetaeta tena angetaeta raha niry fatratra ny hoafaka amin'izany ozona sy ny olana netiny zany amena eno tsara amin'izay azy araka nefa nambarako taminareo moa tamin'ny tapabolana fa tsy resaka fotsiny na hoe anganoangano na hoe arirarira ny filazana fa misy ny ozona fa tena misy tompoko tena misy araka io tenin'Andriamanitra no vakina io tahaka ny fisiny fitahina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mba hahasoa mba hahatsara ny fiainan'ny olombelona velona ito ambony tany ity dia tahaka izany akoa ny fisina ozona eto ambonin'ny tany eo amin'ny olona fa saingy ny zavatra ratsy entiny kosa toy ny olana tsy evahana toy ny aretina sarotra sy tranona dia tena mahavery fanahy mbola velona matapidalaka le olona toy ny tsy fombiazana amin'izay atao toy ny sakatsakana amin'ny lafin-javatra maro dia tena mahakivy olona mihitsy mazava le voalasa teny'Andriamanitra teo hoe tena misy ny ozona ary fanampin'izany a nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo any Adama sy Eva lay zanak'olombelona zay noharian'Andriamanitra voalohany indrindra no nisiny ozona ary marika ankehitriny zao dia mbola misy zany ozona zany ary tena manao ny ataony eo amintsika zanak'olombelona mihitsy izy dia zao ihany koa efa nambarako taminareo ihany le izy fa tiako amafisina hoe tsy tokatoka ho azy fotsiny amin'izao eo amin'ny olona na eo amin'izay zavatra ataon'ny olona ny ozona sy ny zavatra ratsy entina fa misy fototra ny aviany tao
ohatra amin'izany le fanambarako teto ihany ny fampotsapo izay natao fototra anankiray natokaniozina afaka nitatao sy nitambesatra teo amin'ny olona ary fototra natokaniozina mitoetra any amin'izay zavatra rehetra ataon'ny olona tantarako aminareo a fa tsy misy olona ka hoe efa nandeha tamin'ny fampotsampy na ihany koa hoe nanandrana fotsiny noho ny izy mba nanandrana satria nisy olona teny taminy hoe zao ranona makanesa ry zao ranona makanesa iry na dia tsy vokatra fonao azy fa nanandrana fotsiny ianao dia fa lalana anankiray na faniozina ny tatao sy ny tambesatra teo aminao zany ary eto dia manamafy fa tsy misy olona ka hoe efa nandeha tamin'izany fampotsampy zany na endrika manao ahoana na endrika manao ahoana no nanaovany an'ilay sampy na nakaody izy na nakarantany izy na hoe nitetehana izy na hoe efa tany amin'ny fasana izy niantso fanany maty tany izy sisa tsy misy olona ka hoe efa nandeha tamin'izany ka tsy misy ozina mitoetra eo aminy ny baiboly tompoko no manamarina izany tsy ho resako lavabe tsony amin'izany fa efa nambarako teto ohatra faharoa ihany koa fototra anankiray natokaniozana azy toerana teo amin'ny olona satria lay taranaka mihitsy no efa nisy ozina nitoetra lay ray aman-dreniny na lay ray aman-dreny beny na lay razam-beny mihitsy no efa nisy ozina nitoetra teo aminy ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao ataoko fa hitondra fanazavana be ho anao mihitsy le izy ndre mandeha nisy ramatoa zay mpino tato amintsika mpino kristiana ato amintsika niantso any telefônina pastera ampio aho izy izy mila vavaka pastera fa nandositra ny zanako vavy vao enina amby folo taona dia nantaniko ramatoa io fa ahoana inona ke niantona toka azy nandositra no anariko izy no anariko nahitsiko izy ny amin'ny zay tokony ho fitondratena ny tanora dia tsy faly tamin'izany izy dia nandositra dia tsy hita izy patera mandraky teny androany sisy io ndresaka fotsiny hoe ariananina izy fa efa nitadiavina fa tsy hita mihitsy zay zany no tantarain'io ramatoa io dia andao fa hivavako anao aho dia nivavaka ho azy tokoa dia andro vitsivitsy teoriana mbola ny telefôna ihany lay ramatoa pastera tsy mbola nota ke le zanako hoe tena mitebitebe mihitsy aho hoe inona mahazo azy ihany aizy izy mipetraka any amin'iza izy dia andao aranaba fa mbola toizantsika mivavaka fa Andriamanitra ke mihainy vavake Andriamanitra magake miteny zany taminy aho satria tsy ndre mandeha na indroa na intelo aho no ny vavaka ho an'ireo olona very zanaka misy very zanaka folo taona very zanaka latsaka zany fa ny vavaka ho azy a dia nioto ny zanany nioto tamin'ny fo magaka ny sasa moa dia fa niany tamin'ny teny asotro ohatra taboka be tsy napozy mihitsy hoe ty le zaza zana vavy folo taona fa nena amin'ny asotro nefa ela be tsy hita dia ohatra lasa amborona zany le zaza raha nahita ny reniny dia zay teniko tamin'le ramatoa hoe mihintsika eo fa maly vavaka Andriamanitra vao ody izy dia niantso a telefôna indray le ramatoa tsy nody mihitsy le zaza pastera tsy nody pastera pio pastera dia hoy aho taminy tokafa ty am'brao ianao a satria le ramatoa efa pino io zana vavy nandositra io efa pino tokafa ty am'brao ianao a dia hoy izy pastera lizy koa ke rehefa andiniko oziny dia hoy aho tokafa ty am'brao ianao e dia rehefa nresaka tao zahay dia zao tantarain'le ramatoa tena ozina lizy pastera dia hoy aho hoe ahoana ny olazanao fa ozina no natokany zanako vavy nandositra mba tantarao e dia nitantarain'io ramatoa io tamin'izay zay no nilazako hoe le taranaka mihitsy efa misy ozina no tantarainy hoe ny bebeny mamako izy izy araky ny tantara no anariny ray aman-dreniny enina amby folo taona io bebe mamako io izy tamin'izany dia nandositra dia tany tsy hita dia rehefa bevoaka vao nalala ny veriny
dia rehefa niteraka inkio bebe mamakio dia ny zanany vavy rehetra hoy izy dia tahaka izany daholo eo amin'ny faina ambin'ny folo taonany dia mandositra dia bevoka any dia zay bevoka ka nanala zaza hoy izy dia maty fa zay bevoka nalala miverina velona ihany ary afaka nanana tokantrano tateorina dia ny taranaka rehetra naterako ireo olona tateorina atra tia mamanay dia ohatr'izany daholo ny tranga izyko marina ny tenorana bavy a fa tena ozina tokoa no fotrana toka zanako naditra nandositra na dia efa mba pimby vavaka ary izy fa ono a fa ka oa tsy fantatro fa nisa zany osiny zany teo aminao hatramin'izay fantatro ny kely izy paster efa nisany zany teo aminay teo amin'le raha taranakay fa za ozy tsy nieritreritra hoe andarany zany aho satria za efa pino efa mpivavaka ny zanako efa pino efa mpivavaka dia tsy nieritreritra hoe andarany zany fa nyreniko nandarany zany satria tsy pino ireo raha vavindreko nandarany zany satria tsy pino ireo ray aman-dreniny prêt-à-pot amin'ny ray aman-dreniko nandarany zany satria tsy pino bebe anay nandarany zany satria tsy pino zay nieritrerina doy aho hoe diso ananao madama ho ah fa nga hoa tsy hainao ny toritena nataoko natramin'izay tsy azonao nga fampianarana nataoko hatramin'izay dia ohatra ny tena tsy azony olona mihitsy ny lay fanazavana ny etiko ry avanao dia nataoko ny vavaka vita ny vavaka satria ozona fototra natoka ilay zanany nandositra rehefa no anarina vita ny vavaka dia nody izy ny apitsony nody ny zanany ary saorana tompo fa tsy bevoka nody ny zanany ka zay no ilazako aminareo hoe lay taranaka mihitsy mety efa misy ozona ao dia zay taranaka fandimby dia mandova an'ilay ozona fotsiny ka tsara raha mandiny tena sy mieritreritra tokoa isika amin'ity androandroany ity mba tsy hamita tena anao hoe inona moa ny nataoko inona moa ny ratsy nataoko inona moa zany nataony ray aman-dreniko inona ny ratsy natao ohatrany tsy misy kanefa dia maninony zahay no zoiny zao zavatra mitranga fiainana izao dia nio fa mety ilay taranaka mihitsy efa misy an'ilay ozina ohatra anankiray ihany koa ity pastera zay tafaresaka tamiko nangatabavaka izy pastera mila vavaka ozy izy mila vavaka fa maninonao ianao tapao mihitsy pastera ny ozina io amiko a fa ianao mazanareo ny tantarany tamiko hoe ny razam-benay mihitsy ozy izy dia tsy maintsy misy olona migahatra foana amin'ilay taranaka migahatra satria nanao diso fa misy migahatra satria nyoendrikendren'ny olona dia ilay pastera tamin'io a eo mba vahoana fanagadrana tsy nanao ratsy izy araka tantarany tamiko aloha fa dia eo mba vahoana fangadrana dia zay nampitebiteby azy hoe andray zay nahazo ny prêt-à-pot ve azo a zay efa nahazo ny mamako ve nigahatra ve azo a zay efa nahazo ny havan'ireo mamako reo ve no azo a dia azo ny onona amin'izay hoe oziny ty ity mandodina ty oziny dia nresaka tamiko izy nitantaran'izany dia nataoko mivavaka ho azy no tapako ilay ozina saorana ny tompo fa dia tsy nanan-kery lay fikasan'ilay ozina hitondra azy ho any am-pigadrana ka zay matoka miteny hoe lay taranaka mihitsy tompoko no efa mety misy ozina mitoetra ao aminy ohatra fatelo ihany koa fototra matoka n'ilay ozina mahazo ny olona mahazo ny zavatra ataon'ny olona dia ity lay tanàna mihitsy na lay tranonenana no efa misy ozona mitoetra ka victime daholo zay rehetra tonga ao amin'ilay tanàna na tonga ao amin'ilay trano ndraindrange zavatra takizany tsy ao an-tsain'ny olona loatra tsy ao anatin'ny eritreritry ny olona loatra fa raha misy tsy vao mihaja no fiainana misy tsy fetesan-javatra no fiainana na misy zavatra hafahafa fiseho eo aminy dia ohatra ny amin'ny zavatra hafany ny eritreriny ohatra ny amin'ny zavatra hafany ny eritreriny fa dininy hoe sao dia ity tranonenany ity mihitsy a no efa misy ozona na ty tanàna quartier misy anay ity no efa misy ozona ohatra raha lay tanàna izao no efa misy ozona mitoetra dia izao zay rehetra monona ao amin'ilay tanàna dia hiara-ny ozona avokoa ary tsy mifidy lay ozona amin'izay fotoan'izay fa natompo
zany izy na mpiavy izy zay rehetra monina ao amin'ilay tanàna dia ho victime amin'ilay ozina daholo. Manamarina izany ny nanjo ny tantara, ny nanjo ny mponina tao Jeriko. Manamarina izany ny nanjo ny mponina tao Jeriko araka ny voalaza ato amin'ny mpanjaka faharoa. Tantarako aminareo aloha le izy avy vakina. Nandritra ny taona maro dia araka fomba fitentsika malagasy hoe lany fanahy, very fanahy mbola velona ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko, na tompon-tany io na mpiavy io. Inona ny zavatra nitranga tao amin'ny tanàna Jeriko tamin'izany fotoana izany? Tantarain'ny Baiboly fa tsy mahavananaka ny olona tao amin'ilay tanàna. Ny sasany tsy mety mahazo zaza, tsy mety mitoetra zaza. Zay mitoetra zaza indray dia afaka. Sasany indray teraka le zaza dia maty. Tsy mahatratra lehibe le zaza fa mbola arak'izay anaraseho mbola zaza dia maty. Tatak'izay ny akamaroan'ny zavatra niatra tamin'ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko. Tena verevitra ny olona fa misinna fa maninona. Inoko fa efa nandalo tao amin'izany tanàna izany ny manam-pahaizana, nanao fikarohana hoe inona ny tena problema amin'ity tanàna ity, fa inona ny tena mahazo ny olona, tsy ampy fanafodinina, tsy ampy vitamina inona, tsy ampy inona, fa dia tsy mety mitoejaza maro amin'ny olona, afa-jaza ny maro amin'ny olona, ary le zaza indray avy eo ohatrany tsy vanimbanina izany fa maty ao anatin'ny fahazazana. Fa dia niala maina ny manam-pahaizany, niala maina ka ozina fototra ka. Fa ka ny tsy manam-pahaizana ny ozina nge. Ary tsy nijanona tamin'ny hoe resaka tsy fahavalona nanaka, fa tamin'ny asa fivelomana dia tsy valina daholo, mamboly ny olona, miompy ny olona, fa dia tsy mahavalina ry zareo. Misy fahafatesana zavatra rehetra ataon'izy ireo. Le tanàna nefa etsandaniny tsy fona ialana satria tanàna tsara be, tanàna mateolona, tanàna mahafinaritra. Iza no tsy mitsiritra ny tanàna Jeriko? Fa zay ny zava-nisy. Donc efa kitsika voalaza amin'ny Baiboly mpanjaka faharoa toko faharoa 9:10 eno tsara. Aroa ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisy. Masina ianao, ino tsara toerana ity tanàna ity tompoko. Hitanao mahafinaritra be le tanàna, tsara toerana. Arak'izao hitanao zao, saingy ratsy rano. Tany iray zany no nieritreritry ny olona hoe ny rano ny ratsy. Ary ny tany tsy mampahavananaka. Dia hoy izy, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny. Dia nety tany amin'izany. Ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy. Dia nanipy-sira tao ka nanao hoe, zao no lazain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, ka tsy isy fahafatesana na tsy fahavanona nanan-kintsony iseho eto. 2:12 ka dia tsara ny rano mandraka ny roany araka ny teny nataon'ny Elisa. Zay ny tantarako taminareo teo zay zany zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko. Lay tanàna mihitsy no efa nisozona tsy mampahavananaka, nisozona tsy mahavelo-teny, fa soa ihany. Fa nanatona faingana an'i Elisa ry zareo, nanatona ilay mpanompon'Andriamanitra. Ka rehefa nanatona an'i Elisa sy nanatona ilay mpanompon'Andriamanitra zareo, dia niraisin'i Elisa nandraikitra, omeo lovia vaovao aho, asio sira ao anatiny, andaontsika rehetra hiaraka ho any amin'ilay niandohan'ny rano. Aiza ny lalana, aty ho'ny olona. Dia rehefa tonga tany, reny olona fa mientanentana mihitsy mifony, mientanentana hoe inona nitsanga eto, fa miaraka mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa isika, mba amonjena antsika malona zao olana lehibe mianjady izao. Dia rehefa tonga teo amin'ilay loharano Elisa, dia nalainy le sira. Finoana no anaovany an'izany finoana na tsipindray mandeha le sira amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitra Israely. Afafiko amin'ity rano ity ny sira, manompoka androany tsy isy fahafatesana etsony hitranga eto amin'ity tanàna ity. Vita zay, hitekitsika rehetra ho Elisa, andao amin'izay ho dia fa efa tsara ny rano. Dia nanomboka teo
dia tsy nisy fahafatesana intsony hoy ny baiboly tao amin'ilay rano. 2 ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataon'ny Elisa. Ataoko fa mazava zany zay le tanàna mihitsy le honenan'ny olona no efa misozina. Eto Madagasikara misy tanàna tahaka izany mihitsy misozina ao, fa le olona tsy tonga saina hoe misy an'izany ao. Raha lay trano kosa, le trano hipetrahana indray no misozina, dia mbola mitovy tahaka le teo ihany ny zavatra tsy maintsy iseho. Amin'ny karazany moa ny zavatra ratsy entiny ozina eo amin'ny olona. Raha ohatra ao anatin'ilay trano le ozina dia amin'ny karazany zavatra miseho ao, fa tsy hoe mitovy daholo akory. Ohatra zao rehefa mipetraka ao le ozina dia hoe zay rehetra mipetraka amin'ity trano ity dia tsy maintsy maty zanaka. Mety hoe ambinina amin'ny araboly izy, ambinina amin'ny asa fivelomana izy, mety hoe misy zavatra mahatsapany hoe mahatamana azy ao amin'ilay trano, fa saingy tsy maintsy maty zanaka. Misy karazana trano tahak'izay. Sasany ray hoe zay rehetra mipetraka ato dia tsy maintsy lasa mahanatra, ka na dia niaingavany ary ianao nanana ny ampy nanana teo an-tanana, rehefa mipetraka elaela amin'ilay trano ianao dia lasa varim-pananana. Dia voafitaka ianao mieritreritra hoe zany mantsy fa nisy olana tahak'izao, dia tsy naraka intsony ny karama, tsy naraka intsony ny fidiram-bola, dia tsy maintsy namidy ny télé, tsy maintsy namidy ny machine, tsy maintsy namidy reto robot reto. Ohatrany hoe marina be le izy hoe tsy naposirao fa nisy olana tahak'izao, tena nisy olana tahak'izao tokoa, fa saingy ny eo ambadika le olana natokanao varim-pananana le ozina ao amin'ilay trano mihitsy. Hoe zay rehetra mpetraka koa tsy maintsy varim-pananana ary miafara ny fiainana mahantry. Fa be dia be ny olona tratran'izany fa tsy tonga saina efa tena vomafy, efa tena vomafy ka naliofa trano tsy voalohany zay vao mieritreritra hoe andeha hifindra trano, hitady trano moramora kokoa noho ity. Ny sasany ray hoe zay rehetra mipetraka amin'ny trano io dia tsy maintsy misarabady. Zany daholo efa hitako zany angeriavany. Ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ity, tsy teto Madagasikara ny Seolisy fa tany La France. Dia misy trano anankiray zay tany. Nafantarako azy le olona tompon'ilay trano tantara zany tamiko. Ny vazaha moa manana toe-tsaina tony tsy mino resaka fanatony, tena hoe materialiste be mihitsy ry zareo, tsy mino an'izany izy. Fa rehefa sendrany mafy tonga saina ihany hoe ohatra ny misy zavatra fa hafa. Satria zao nyresany tamiko ny teny ozy, satria ho amidiny zareo zany le trano, dia ny teny ozy izy lay notera mikarakara ny famarotany an'ity trano ity hoe hatramin'izay nisin'ity trano ity lay notera taminy, dia zao ozy izy no karakara ny famarotana an'ity trano ity tamin'ny olona. Dia mba tantarako aminareo ozy izy tantarako amin'le tompotrano zany fa ny antony namarotana an'ity trano ity dia satria saraka izy mivady, dia izara fananana dia tsy maintsy namidy le trano. Zao izy ny karakaran'izany. Ny taloha zany ihany koa zay tompon'ity trano ity ny saraka izy mivady dia tsy maintsy amidy ny trano, dia zany no karakara ny famarotana ity trano ity. Dia io tompotrano farany ihany koa natonga azy hivarotra n'io trano io satria ny saraka izy mivady ka izara fananana dia tsy maintsy amidy ny trano. Dia izay natonga ny olona io ny resaka tamiko hoe ohatra ny misy zavatra fahafa ato, dia ny tantara tamiko teo tonga dia fantatro hoe le ty trano ty mihitsy any misozina, ka na iza mahazo an'ity trano ity, mipetraka amin'ity trano ity, raha tsy tabana oziny io, raha tsy voana oziny io, dia victime fisaram-panambadiana daholo zay mipetraka ao. Matoka ny tantara aminareo zavatra nisy tahaka izany tsy teto Madagasikara hoe fa tany La France, dia mba ilazako aminareo hoe misy tokoa amin'ireny tanàna honenan'ireny na amin'ireny trano hipetrahan'ireny ny efa ao le oziny, dia victime daholo zay monina amin'ilay tanàna na victime daholo zay rehetra mipetraka ao anatin'ilay trano. Ka dia anjaranao zany mandinidinika sy mieritreritra ny famarina izay nambarako zay. Ry havana malalo,
mbola mafiziko amareo hatrany an-trany ihany fa tsy resaka fotsiny na angano na rirarira ny filazana fa misy niozina tena misy tompoky niozina tena misy niozina ny baiboly no manambary zany zavatra efa hitako ihany koa dia mbola manamarina izany noho izany amin'ity andro androany maraina ity dia dinio sy fantaro tsara ny mombanao saola ka hoe ozina no fototra iolana mahazo anao io hatramin'izao efa novahanao arak'izay mba saina sy fahalalana anananao le izy efa mba novahanao arak'izay mba noheverina fa mety fa mandraky tiany androany tsy mety nivaha mihitsy le olana efa volana maromaro zay efa taona maromaro zay efa nataonao daholo zay azo natao rehetra fa dia nyteo ihany ny teo riavana malala dinio sy fantariny mombanao sola ka io olana mahazo anao io na dia teo mbola kesy bitika ary fisehona ka hoe ozina tokoa no ao ambadika ozina mitoetra ho aminao mitoetra amin'ilay taranaka na ozina mitoetra amin'ilay tranonenana na mitoetra amin'ilay quartier misy ianareo dia manoloana zay dia mampahiranao ao hoe aza mametsiny anao aza mametsiny ny hafa na mametsiny ny tenanao fa fantaro sao ozina tokoa tompoko no ao ambadika olana mahazo anao io drandray mantsy a fety be le ozina efa nahita olona be deaibe mihitsy a tena fa nahita olona be deaibe a ohatra le rangady tsy anasy le rangady tsy mavely teny dia mametsy ny teny izy hoe tena maninona ary any tsy mahatsana tsy mavely teny tamin'iza célibataire nefa tena naangona be fa hatramin'izay nanambadiako koa ohatra tsy anasa tsy mavely tena naninona ary dia mieritreritra hoe ny tena ny tena misozona possible misozona ny tenany mety misozona hoe raha vao manambady ity dia ataoko tsy mavely tena amin'izay fa misy kosa ato amin'lera mato mipetran'le ozina dia ato amin'le ranga kosa no matsapa victime amin'izay fotoana izay efa nisy fisehoan-javatra be dia be tahaka izany tompoko ka tsara tsy fametsiny anareo vady fa ny fampiresaka tsara dia hoe andao hivavaka tsika mivady andao anao izay atapaka ty ozina ity sao dia ato aminao na ato amiko tokoa no isiny le ozina misaotra an'Andriamanitra moa fa nisy ty fotoana ity ary androany fotoana an'Andriamanitra amonjenanao androany fotoana an'Andriamanitra anafananao halleloia amen ka dia ho famararako ny tenin'Andriamanitra dia ity manana etaeta sy faniriana be ho afaka amin'ireo ozina zay mitatao ianao manana etaeta sy faniriana be ho iao mba ho afaka amin'ny ozina zay mitatao ianao tsara aloha ny amantaranao hoe avy atsy mifototra noho ny fampotsampo nataoko na nataony ray aman-dreniko avy atsy mifototra hoe lay razam-bena mihitsy efa misy an'ity karazana ozina ity tsara ny amantarana an'izany na hoe le tanàna misy any ity mihitsy misozona na le tranonenanay no misozona dia manoloana zay manana etaeta sy faniriana be no afaka ianao androany zao nge vaovao mafaly rehefa tapaka sy foana ny ozina dia miaraka amin'izay ihany koa ny olana rehetrarehetra netiny amen ohatra zao a ndre mandeha nisy vehivavy zay tonga tao amiko tao efa nahazoazo taona ihany io tovavy io dia rehefa ndresaka izahay dia ozina no fotrana tonga azy a fitapitana lehilahy foana ary nalay rainjanany azy dia namitaka azy rehefa ndresaka taminy ao dia ay piratapo amin'ny rehetra tsy misy manambady fa fitapitana lehilahy ny koziny rehetra tsy tsaroko na avy amin'ny rainy izy io na avy amin'ny reniny fa dia saika tsisy manambady ary zay efa nanambady dia efa nisaraka dia ho iaho tamin'ny ranabavy tena ozina mahazo anao ary zay mahatonga ny lehilahy zay anao mariazy aminao amin'ny sabotsy io tapa-kevitra nisaraka taminao indray lehilahy fa matyvady zay mantsy hoe apakatra azo vady dia herinandro mialohan'ny mariazy
no teny le lehilahy hoe misy olana be mihitsy amin'ny zanako ka dia janona le mariazy. Novana le olana tsy voava, novana le olana tsy voava. Izy anakoro tonga atao ambora tao novaky ny olana fa tsy voava. Dia fantatro hoe le ozona amin'ity madama amin'ity vehivavy ity no fototr'ireo problème izao. Dia rehefa nivavaka ho azy tapako le ozona, fanako le ozona, dia tena tapaka rabaky teny. Ka rehefa tapaka le ozona, ny vahamora foana le olana. Alaka misy melony sabotsy mariazy ny tonga tao. Ka rehefa tapaka le ozona, foana le ozona tamin'iny andro iny, dia indro ihany koa fa le olana nisy teo aminjareo natonga le lehilahy hoe ajanona mariazy lamina. Ka andro azy zany ianareo rehetra izay mangetaheta fanafana, mino fa hiasa aminareo Andriamanitra androany. Ho tapaka zany ozony zany, ho foana ny fisiny ao ambadika izay, dia lamina daholo ny raharaha rehetra. Ho tantara vaovao tantaram-piainanao, asiteka mafy be. Ny finoko fa miaraka amiketo ny tompo. Ary momba eto izy no mahatongahy nitondra zao afatra zao, natongahy hivavaka ho anareo. Mino afa tahaka ny nomban'Andriamanitra ny Elisy, nitondra famonjeny sy fanafana ny tanànany Jeriko. Mino afa tahaka izany no ataon'Andriamanitra eto androany amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko. Mino aho fa tahaka ny nomban'i Jesosy Kristy andreo apôstôly, nitondra fanasitranana, nitondra fanafana tamin'ny famatoran'ny démonia sy ny zavatra ratsy rehetra, dia tahaka izany no hitondran'Andriamanitra ahy eto androany raha hivavaka ho anareo ao. Amen. Ka hivavaka viatrantsika rehetra ao anatin'ny vavaka izay atao, dia andaontsika hanao vavaka fifonana. Sao no mifampotsapona ataonao na nataondray aman-drenao, sao le razambe mihitsy no efa nisy ozona ka tsara anaovana vavaka fifonana. Na le quartier na le tranony anao no efa nisy ozona, dia anaovantsika vavaka fifonana. Mandaitra be mihitsy ny vavaka fifonana rehefa tena tao amin'ny fo rehetra. Tena mandaitra be mihitsy, tena manan-kery be, ka mahatonga ny vavaka izay ataoko ho hamarin'Andriamanitra eny aminareo. Tonga zany dia vavaka avy hatrany sika rehetra tompoko. Samy mivavaka izy.